Utara Tumbamalatini Fibeba Yurena Tara Zamumba Ranuma Fidaya Nananau Sisi Akani Satubodina Ita Fibeba Utara Lanitra, Lanitra, Sikili, Miuva, Mi Beba, Flower Titre Sosi, Mandiana Mini. Amen, amen, amen. Ivava katika. Rainay tsara indrindra any an-danitra misaotra anao mankalaza anao hatrany izay. Ary sorako anao tompo satria mbola nomenao fofonainy izay, nomenao fahasalamana tanjaka Jesosy ao, ary indrindrandrindra narovanao tamin'ny alina iny ka nifoazanao indray amin'izao maraina izao. Ary raha nambara ny afatra ao eto ao Jesosy ao dia mangataka ny fanainao masina iteny, ny fanainao masina ny endriny lelako apetreo ambany dia ambany ao Jesosy satria nofo amandra vaoka ianao no hisy sandratra eto. Saotra Jesosy ao. Amen. Alléluia. Ny teny nomeny fanahy masina ayomaly dia ny hoe efa nomena efa elaela ihany zany izy hoe tsy titre no idirantsika ny lanitra. Be dia be nefa mahalala an'izany. Fa inona moa le titre tsy idirantsika amin'ny lanitra? Ao amin'ny Matthieu 7 dia milaza ihany koa tsy izay rehetra manao amin'ny tompoko izy niditra any amin'ny fanjakan'ny lanitra, fa izay manao ny sitrapony araiko. Amen. Misy zany sitrapo arahintsika ao, ataontsika ao, misy didy akatoavintsika ao. Dia mankatoa ny tenin'Andriamanitra, manaraka ny tenin'Andriamanitra. Alléluia. Ny titre izay entinao, na ianao zany pastera, na ianao evangelista, na ianao mpaminana, na izatena koa, na ianao zay miaino, ninina amin'ny plasy misy anao, tsy amin'ny fiangonana ihany, fa na ohatra président de la république ianao, député, maire, ninina ny toerana misy anao, na talen'orinasa ianao, ninina ny plasy misy anao, dia nidirantsika any amin'ny lanitra zany, dia tsy ny titre na colonel na général, tsy ireny zany no idirantsika amin'ny lanitra. Amen. Amin'ny ara-nofo ny lazaiko teo dia ny titre izay misy amintsika amin'ny asa andavanandro izay ataontsika. Halleluia. Asa reny ataontsika andraikitra men'Andriamanitra antsika satria tsika afo atao hiasa. Amen. Dia ao ihany koa amin'ny ara-panahy ny titre izay men'Andriamanitra antsika, ny asa izay mpanaoviny antsika dia évangéliste, mpaminany, mpanompon'Andriamanitra, docteur, bishop, ninina zany plasy misy antsika io titre io. Tsy io mihitsy zany no idirana amin'ny lanitra. Amen. Fa ny famindranao ety ambony tany, ny fankatoavanao ny tenin'Andriamanitra, ary ihany koa fandehananao mahitsy, fanaovanao pratika ny tenin'Andriamanitra. Raha izay. Ny faharoa dia ny fibebahana no idirantsika amin'ny lanitra. Amen. Zay mahatonga antsika tsy atao hitsarana iza na iza. Ny teny Jesosy tao amin'ny Apokalipsy 1:2 azafady, 7 angamba zay, ny amin'ny fiangonana 7. Ny fiangonana 7 reo raha mamakytsika dia miverina foana amin'ny farany hoe mibeba ianao, mibeba ianao, miverena amin'Andriamanitra. Zany hoe lay fibebahana zany dia mahatonga antsika miray amin'Andriamanitra indray, miverina amin'ny Jesosy indray. Dia le fibebahana zany dia miala amin'ny ratsy. Zay le fibebahana. Amen. Raha mamaky ihany koa tsika ny tantaran'ny firenen'i Niniva ao amin'ny Jona 7 zay nizaraiko omaly, dia ny mpanjaka, mino fa tsy kristiana io mpanjaka io, nefa nidina ambany dia ambany,
niditra fifadikana ny bebaka satria horavana ny niva après aorian'ny 7 andro. Dia no amin'izay nidina ambany ambany ny ponina rehetra tao ny bebaka, ny fadianina, ny saonana lamba fisaonana, tsy nihinana nandritra ny 7 andro hatramin'ny biby tsy nomena izy ireo hanina na rano. Halleluja. Ny fibebahana ataon'izy ireo dia hiala amin'ny ratsy. Amen. Matoy ianao mibebaka dia hiala amin'ny ratsy zay. Halleluja. Ny fibebahana dia tsy fiverenana amin'izay fanatao intsony. Halleluja. Ka hitan'Andriamanitra ny fibebahana ataon'izy ireo dia namindra fony Tompo ka tsy nandrava ny firenen'ny Niva. Ny fibebahana dia misy hery Tompo. Ny fibebahana dia lalana idirantsika amin'ny lanitra. Amen. Ohatra zao raha itsika lay lehilahy anankiray nombona teo amin'ny hazofijaliana anankiroa, ny ray ny bebaka ka niditra tany an-danitra eo ambavon'ny fahafatesana. Halleluja. Ka zay zany na tonga ny Jesosy nanazava amiko maro hoe ny titre tsy io mihitsy idiranareo milanitra ao i Jesosy, fa ny fanetrentsika tena mibebaka manaraka ny ten'Andriamanitra mihetry ambany ambany mifona mibebaka no idirantsika milanitra. Na ianao nangalatra, na ianao namon'olona ohatra ny titre itondrananao dia hoe gangster iny, tena mpamon'olo iny, mpamosavy iny, franc-maçonnerie iny, ninona zany toerana misy ianao, io le titre entinao. Ka ianao mibebaka, misy efa ambavon'ny fahafatesana mibebaka amin'izay rehetra nataony dia voafonjy. Halleluja. Misy ihany koa mibebaka izy natsapa tena hoe tsy ianao an'io, tsy hiditra amin'io tsony aho, dia miverina amin'Andriamanitra izy mifona, dia Jesosy mandray azy. Amen. Ka mamela ny heloka ny rehetra. Amen. Amen. Tsy titre mihitsy zany, tsy titre misy atsika mihitsy ny jereny Jesosy zany, fa ny fibebahantsika. Amen. Na ranofo na rapanay teneniko eto. Halleluja. Zakaios mpamory hetra. Zany hoe ny asan'ny Zakaios zany tsy asa omesan'Andriamanitra, fa mpamory hetra mety asa mpanjakana ny asan'ny Zakaios, nefa voavonjy izy noho nina fibebahana nataony ka naveriny ny vola izay nalainy tamin'ny fanambakana. Halleluja. Aza miankina amin'ny titre Tompo, tsy izay intsony ny idirantsika amin'ny lanitra amin'izao fanandro farany zao. Na hoe anaram-piangonana, fiangonana fito izay nohariko teo dia samy nanarin'Andriamanitra. Na fiangonana ino na fiangonana ino misy ianao, tsy io mihitsy satria maro milaza ny anay marina. Ny anay marina vakio ny lioka 7:7 ka hatramin'ny 11 satria tsy manana fotoana aho. Dia ny amin'ilay fanoharana, amin'ilay fariseo hoe zay navita ny fadianina, zay nivavaka teo tempolo zany izy mivavaka isan'andro, fadiana indroa isan-kerinandro. Dia ilay mpamory hetra kosa nefa tonga ny bebaka ny fona, dia izy no hamarin'Andriamanitra. Ny ala tany an-trano dia efa no hamarin'Andriamanitra, efa fantatrin'Andriamanitra ny hatongavany tao an-tempoly, dia ny bebaka ifona, dia ino no hamarin'Andriamanitra. Halleluja. Ny teny ihany koa Jaona mpanao batisa hoe an'ireo fariseo mpanora-dalàna hoe izy naniraka anareo, iza naniraka anareo akaty. Ino izy fa maky efa abolitra ny azo, mamoaza voa mendrika ny fibebahana. Amen. Ny fibebahana misy hery havana. Ny fibebahana dia manokatra ny lanitra, idirantsika amin'ny fanjakan'ny lanitra satria tsika tsisy tanteraka. Amen. Zay tsy tenenantsika olona na iza na iza. Amen. Ohatra zao raha ohatra fotsiny olona ohatra anankiray mety tsy natsoiny Tompo paster izy nefa lasa paster ohatra, kanefa raha mibebaka amin'izay izy, mibebaka izy amin'ny tsy fahalalany, amin'ny tsy fahafantarana, dia miditra ny lanitra izy. Amen. Halleluja. Ny fiasan'Andriamanitra zany dia tsy azontsika atao amin'ny zavatra tokana. Halleluja. Hoe marina fa izay tsy manam-pahamasiny dia tsy hitan'ny Tompo, izay tsy mandeha amin'ny fahamariny dia tsy hitan'ny Tompo. Amen. Tsy hitan'Andriamanitra mihitsika raha tsy mandeha amin'ny fahamasina, fa miampy fibebahana reo. Fa raha ohatra tsika tsy manana fena fibebahana dia mirehareha tahaka ny fariseo teto. Halleluja. Manamarina ny manetry tena Andriamanitra, manamarina ny manetry tena, fa izay manandra tena ho izy no ahety. Halleluja. Fa izay manetry tena no asandratra. Ny fibebahana dia fanetrenao tena Tompo. Ka manana fenana fibebahana
isan'andro isa-minitra isa-segondra na eny an-dalana anao afaka mibebaka, ao anatinao afaka mibebaka ianao, any am-piasana afaka mibebaka anao na tsy voatery teny fa fisainanao anao mibebaka, satria tsika ty ambony tany de mety hoe manota amin'ny fisainantsika, manota amin'ny fotsika, misy zavatra mandalo foanao, fa ny fibebahanao de anamarinan'i Jesosy anao. Alleluia, amen. Ka tsy titre mihitsy izay entinao no idiranao amin'ny lanitra, amen, fa ny fibebahanao. Fibebahana dia fankatoavanao ny teny, fibebahana manetry teny anao manompo zao Jesosy mifona ka tsy amerina nataoko tsony dia anaraka ny dianao. Eny an-dalanao mety solafaka satria tsika olombelona dia zay mahatonga hoe manana fiaina fibebahana foana tahaka ny Davida dia nanana fiaina fibebahana. Zany ny fiainan'i Davida ka nanakakezany an'Andriamanitra, nibebaka foana ny fiainany, amen, alleluia, alleluia. Ka aza aoka tsika zany tsy hiditra amin'ny fitsarana, aoka tsika tsy tsara foana, aoka tsika tsy hijery ny tenantsika fa marina sy masina be, amen. Za aloha de tsy masina mihitsy aho, alleluia, amen, fa ny tompo no manamasina, Andriamanitra no manamarina, alleluia, arakaraka ny fanetrenao tena sy ny fibebahana ataonao, alleluia, alleluia. Ka am'izao ora sy fotoana itenenan'i Jesosy zao zany, raha ohatra ka ianao ao anatiny mbola tsy nandray an'i Jesosy, ninona titre misy ianao, mety eritreretra anao za efa nanao eloka be dia be tsy mijery an'izany tompo Andriamanitra antsika, fa ny fanetrenao tena miaiky anao mibebaka, alleluia, midina ambany dia ambany tahaka ny mpanjaka tao amin'ny firenen'i Niniva Jona 3 dia ny hainao azy Andriamanitra, fa tsy mijery an'io ny tompo hoe satria ianao mpanjaka na vita eloka be na mpitondra firenena na vita eloka be ianao, tsy mijery an'izay ny tompo, fa ianao midina ambany ka mibebaka anao zany mahatsiaro ny tenanao fa diso dia miaino anao Andriamanitra, ary zany ahafahanao miditra ny lanitra. Mibebaka isika satria akaiky ny fanjakan'ny lanitra, na Jesosy ary miteny an'izany, mibebaka ianao, ny toro voalohany Jesosy dia le fibebahana, amen, ny fibebahana tompoko, amen. Ny fibebahanao dia anamasinan'i Jesosy anao sy anamarinan'i Jesosy anao, alleluia. Mibebaka izy fa akaiky ny fanjakan'ny lanitra, dikan'izay ny fibebahana no idirantsika amin'ny lanitra, amen. Dia voninahitra ho an'i Jesosy irery ihany, ho azy hatramin'ny taolandrina ho mandrakizay, amen, amen. Tahiny Jesosy daholo tompoka, alleluia.